mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miaraba antsika tsirairay avy indray satria ity talata fa 20 ny volana aprily ity tonga eto amin'ny Lesona ho an'ny lehibetsika kanefa alohan'ny hanomboantsika azy dia iray vavakantsika. Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fa nomenao tombontsoa indray amin'ity androany ity mba ahafahanay mianatra ny teninao. Misaotra Tompo ny amin'ny tombonandro sy ny valim-bavaka rehetra izay omenao anay. Ny tsy matoky izay fa tsy manalavitra anay ianao. Eto izay dia anatra ny tenao indray kometeza ianao, anazava izany araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe miaina fiainana miorina amin'Andriamanitra. Miaina fiainana miorina amin'Andriamanitra. Verentsika hatrany ny tsenjery amin'ny apokalipsy 7:12 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny anindraindrana ny vanim-potoanany fanjifana sy ny fandaniana izay ametrahany soatoavina laikany izao ho ivon'ny zavatra rehetra ny antso avy any an-danitra dia hialantsika amin'ny jadon'ny fitiavan-tena sy ny fanandevozan'ny fametrahana ny toetrantsika sy ny tenantsika ho zava-dehibe ka hametrahantsika an'Andriamanitra ho ivon'ny fiainantsika. Ho an'ny sasany dia ny vola no ivon'ny fiainana, ho an'ny hafa dia ny vafinaretana na ny fahefana zany, ho an'ny hafa indray dia mety hoe fanatanjahantena, ny mozika, ny fialamboly no ivon'ny fiainana. Ny hafatra ao amin'ny apokalipsia dia antso mafy mba hatahorana sy hanajana ary hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho tena ivon'ny fiainana marina. Mamaky isika ny Matio 4:7 sy ny Hebreo 12:1 sy 2. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ao amin'ny Hebreo kosa izy manao hoe koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana, filokana napetraka eo anoloantsika izao. Hijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy himpanefa azy izay naharitra ny azo fitsaliana fa tsy ny tandroenatra mba ahazahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloana ka dia efa napetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Amen. Ny toe-javatra lehibe fototry ny fifanandrinana farany eto an-tany dia ny ady ahazahoana ny fifantohan'ny sain'ny olombelona. Mahakasika ny fanohavana sy ny fahefana ary ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra toy izany. Ny ady farany eo amin'ny fifanindrenana lehibe dia hifanaovany tsara sy ny ratsy mba hifehy ny eritrerintsika. Manome antsika an'izao fananaran'izao i Paoly apôstôly manao hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Ny saina ny fohi-benefisitsika, io ny loharan'ny asa ataontsika. Ny teny hoe aoka dia midika ho famelana na fisafidianana.
miresaka ny amin'ny fihetsika inina atao araka ny sitrapo izany. Ny safidy mba hanana ny sain'i Kristy dia safidy ny hamelan'i Jesosy, hamolavola ny fisainantsika amin'ny famenoana ny saintsika amin'ny zavatra mahakasika ny mandrakizay. Maneho ny fomba fisainantsika ny asa ataontsika. Ny hoe matahotra an'Andriamanitra dia manao azo lohalaharany eo amin'ny fiainantsika. Sainy amin'ny fahamorany fifehezana ny eritreritrao amin'ny lafiny iray. Farafahakeliny rehefa tsapanao fa mila mifehezana ianao. Izao matetika ny olana manko raha tsy manao ezaka ampandiniana fantatsika mba hifantohana amin'ireo zavatra tsara, ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto an-tany, dia herona ho azy ho amin'ny zavatra ambany. Dia ireo zavatra eto amin'izao tontolo izao ny saintsika izay tratry ny fahalovana sy feno fahotana. Izany ny antony ilaintsika araka izay nolazain'i Paoly, hanao safidy ny sitrapo amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana, masiny ny safidy malalaka, ny fantoka amin'ny zavatra ny lanitra. Rafitina ny lesona antsika androany dia aoka isika hiaina fiainana tokoa miorina amin'Andriamanitra fa tsy miorina amin'ny zavatra eto an-tany. Ny zavatra rehetra dia efa fantatsika fa mandalo ihany, ary indraindray dia na dia fantatsika raha zany fa manjaka ao amintsika mandrakariva, lasa ivon'ny toeran'ny fisiantsika mihitsy ny zavatra hafa, toy ny hoe fanatanjahantena, toy ny hoe mozika, ny fialamboly sy ny fahafinaretana. Dia marina tokoa ny voalazan'ny soratra masina manao hoe any am-parany ihany dia ho tia vola ny olona, ho tia fahafinaretana hozy izy mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Dia aokany izany ho fanairana antsika ihany koa mba ahafahantsika manitsy, mba tsy ho jamba eo amin'ny lalana azy rehetra ho tiavintsika. Dia mba aminao tokoa izany. Amen. Ray masina tsara indrindra, mbola misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay menao anay an'io. Ampio izahay mba hiorina mandrakariva aminao ka ametraka anao ho ivon'ny fiainanay, ivon'ny lalana ho diavinay ihany koa, ka hitombo hatrany ny fahalalànay ny aminao sy ny fikatsaninao, ary tsy ho jamba ny amin'ny rendrarendra n'izao tontolo izao sy ny rotina ny fiainana izahay, fa atsapa tokoa fa ny zavatra rehetra mandalo, fa ny fahazahoana ny fanjakanao no maharitra mandrakizay. Dia tahio manokana ny tokantrano rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, tahio ny tokantrano, ny fiainana ara-tokantrano, ny fiainana eo anivon'ny fianakaviana ihany koa, mba ho tokantrano hanjakan'ny fiadananao sy fahamasinanao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.